Faly miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana ao amin'ny fifampaherezana isaky ny takariva. Ny Pasteur RAHARISON indray no hiaraka amintsika mandritra ity herinandro ity. Ny lohahevitra izay hodiniantsika dia ny hoe ny fanovana toe-tsaina eo amin'ny fanompony. Ovay ny toe-tsaina. Misy sakana betsaka eo anivon'ny fanompontsika ary misy fitaka ka izany no hojerentsika sy fifampaherezantsika mba hahatonga antsika ho tonga ho amin'ny tena zanak'Andriamanitra. Milohan'ny anarahantsika izany hafatra izany amin'ity takariva ity dia andao hivavaka isika tompoko. Andriamanitra lehibe izay tsara sy masina ny an-danitra, atolotra eo anao ny dera ny haja ny saotra ny voninahitra. Satria tsapanay ny fiombanao, tsapanay ny famondramponao, ny fitiavanao. Ary amin'ity takariva ity, raha andre ny teny avy aminao izay mba hoentina ho fampaherezana ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona, dia meteza mba homba izany hafatra izany ianao. Ary ho fitaovana ihany ny tenako fa mifanahinao no hampiteny, ary mifanahinao no hampiaino ka aizany tsirairay aiaino sy handray izany lesona izany, ka hitondra voka-tsoa amin'ny fiainana izay mandre izany. Ny anaran'i Jesosy ilay mahery no ahafahana manonona ny vavaka. Amen. Ny andraisantsika ny fampaherezana ao amin'ity takariva ity dia ny Samuela voalohany toko faha-efatra dia ny 9 ka hatramin'ny 10. Ny tantara dia tantaran'ny zanak'Israely izay hiady tamin'ny Filistina. Dia andao vakintsika izao tantara izany. Ary rehefa tonga teo an-tobo ny fiara mifaneken'i Jehovah dia niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka dia nanako ny tany. Ary rehefa reny Filistina niobo dia hoy izy, inona re izany niobo mafy any atobon'ny Hebreo izany? Ary fantany fa tonga tao an-tobo ny fiaran'i Jehovah dia raiky tahotra ny Filistina ka nanao hoe Andriamanitra ny tonga ao atobo. Ary hoy koa izy, mahita loza isika fa tsy mbola nisy toy izao. 9. Mahita loza isika, iza no hamonjy antsika amin'ny tanan'ireo Andriamanitra mahery ireo? Ireo no Andriamanitra izay namela ny Eziptiana tamin'ny kapoaka rehetra tany anefitra. 7. Mahereza ary aoka hitombanday ianareo ry Filistina, fandrao hanompo ny Hebreo ianareo tahaka nanompony ianareo, misy eo ho lehilahy ianareo ka miady. 10 farany. Ary niady ny Filistina dia resin'ny Israely, ka samy nandositra ho any andainy avy izy rehetra. Ary be dia be ny maty, dia lehilahy 3 alina nandeha tongotra tamin'ny Israely no niampatrampatra. Hitantsika eo amin'ny 15 hoe ary rehefa tonga tao atobo ny fiara faneken'i Jehovah dia niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka dia nanako ny tany. Eto dia raikitra niady ary tonga eo amin'ny tobo niady ny zanak'Israely. Ary anisan'ny hery sy fahombiazana ho an'ireto zanak'Israely reto ny fisiny ty fiara fanekeny ty. Ny hita ao anatin'ny fiara fanekeny dia anisan'ny hita ao ny didy folon'Andriamanitra. Izany didy izany le nasiana ny aina andreo zanak'Israely. Ary rehefa ny aina sy nanaiky nankatoy izany izy ireo dia izany no nifandraisana ahafahan'Andriamanitra nifandray tamin'izy ireo. Ka na hiampita rano ny zanak'Israely dia io fiara io no hoentin'ny Levita dia misasaka ny rano. Andeha hiady dia io no alefa meloa dia mahazo hery sy mandresy ny zanak'Israely. Ary efa be dia be ny firenenany lalovany ary manaiky azy mihitsy izao tontolo izao tamin'izany. Fa mahery ary matahotra izay firenena ho andalovany eo ho faty indray isika androany. Dia misy ady eto. Ary hitantsika le toy anteo fa natahotra mihitsy ny Filistina hoe tonga ahoana ny ahafahantsika mandresy andreo. Ry havana malala, isika no aseho ihany koa ny mahazanak'Israely ara-panahy amin'izao fotoana izao. Ny antsoina hoe Israely dia ilay mpitolona amin'Andriamanitra mantsy. Ianao ilay mpitalao amin'Andriamanitra. Ianao ilay mitolona mba ho tonga ho
dia miantso ary mety efa tahaka an'ireto zanak'Israely reto ianao sy ny ankonanao na ny fiangonana mihitsy aza izay efa nanehoany Jehovah ny heriny nandritry ny androm-piainana, nanehoany Jehovah ny fiarovany tamin'izay mety nanao ratsy taminao, ary nampanao ratsy azy efa tsy sahatsony satria isaky ny atao mety tsy hitanao zany, fa ny anjely sy ny fanahy mason'Andriamanitra no momba sy miaro anao fa ho fantatrao rehefa ho any amin'ny lanitra voastany vaovao. Ary nampanao ratsy azy dia tsy sahy intsony manao ratsy satria isaky ny manao aminao izy dia mety tsy mahomby izany, fa efa matahotra hatreo amin'ny nanoloranao tena ho an'Andriamanitra dia efa tsy nahomby taminao intsony ny fahavalo. Ary nalaza ianao fa manana pia, manana pomba dia Jehovah ilay Andriamanitra mahery. Zao anefa ny zavatra misy. Rehefa nandeso vonina ilay fahavalo, misy fahavalo tena vonina koa, misy fahavalo vao mandre ny herinao taloha dia efa tsy sahy, fa misy fahavalo manangona tetika dia tena vonina. Dia ozy Filistina mitombanda mahereza dia mitombanda ianareo ry Filistina, fa sody lasa hanompo azy tahaka nanom-pony atsika. Dia raikitra ny ady resy ny zanak'Israely. Teo nahatsapana fa efa tsy miorina amin'Andriamanitra intsony reto zanak'Israely reto. Teo nahitana fa efa niala tamin'Andriamanitra efa fombafomba vovorona sisa ozy ny fitenenana. Misy fomba fitenenana zao hoe vovorona ny saka fa mipidrora tsy mahafaty alika, ary orakoraka ny sahona fa tsy boboka ny tompondrano. Lasa miorakoraka, lasa vovorona sisa ilay orakoraka hoe za ndray ny fiara fanekena, fa ny tena marina efa tsy eo amin'izy ireo tsony Jehovah. Mety manako ako ao tokantranonao ny hira isakariva, mety manako ako ny fiderana an'Andriamanitra isaky ny fotoam-pivavahana ny anivon'ny fiangonana, mety manako ako ny antsa-panahy ny rehetrarehetra amin'ny fomba rehetra izay mety fahafantaranao hideranao an'ilay Andriamanitra efa nekenao sy nombanao ary niaro anao. Dia natahotra ny olona ary efa nanao ratsy taminao fa tsy nahomby, fa raha tonga ny fahavalo izay vonina amin'ny adiny rehetra lay tsy hanaiky resy, mba hanao ahoana ianao sy ny tokantranonao. Isika rehetra tena azo antoka ve fa tsy tahaka ny reto toe-tsainy zanak'Israely tamin'io vanim-potoana iny toe-tsaina misy atsika? Sa sao dia fa arak'ilay hoe mahavovorona azy, fa rehefa tena tonga ny fahavalo, tonga ny fitsapana rehetra dia resy isika, ary ny faharesena dia midika fa tahaka ny zanak'Israely isika. Eo aminao ny fiara faneken'i Jehovah, ny fahalalana an'Andriamanitra, fantatrao tsara ny tokony atao, fa ankehitriny dia saritsara ny sisa fa tsy tena hiainantsika. Ry havana malala, tia nitsy ny teny toe-tsaintsika Andriamanitra amin'ity takariva ity, mba hiverenantsika ho amin'ilay tena fanompoana azy, ho amin'ny tena fiankofana amin'Andriamanitra, ka tsy handeha araka n'izay mety amintsika, fa tsy hahavonjy atsika raha toka mitahaka ny tamin'ny zanak'Israely ny toe-tsaina hoentintsika. Ary zao ny zavatra toy ny tantara, rehefa niady dia resy, ary samy nandositra ary maty. Ry havana malala, mampalahelo izany. Ary raha mijery ny tontolo isika dia tohatry ny manomboka efa resy ny zanak'Andriamanitra, resy n'izao fiainana zao, resy ny rotoroto zay efa nolazainy Jesosy Kristy efa ela fa misy andro mahoro, misy mosary, misy arety mandringana. Tahaka ny Josefa dia nampilazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy hoe zao izy fitotoana hamokatra, ary misy fotoana tsy hamokatra na mosarena, ka zao ny zavatra ataonao, ny fiomanana ataonao. Raha ohatra ka hatraminaha kristianina anao, nandrenesanao izany teny izany fa isy andro mahoro, misy toe-javatra mafy amin'ny andro farany, inona ny fiomanana ara-panahy, ara-pinoana efa nataonao? Sa voatonga izany dia io fa hita fa resy isika, ary ny faharesena midika fa tsy niomana tamin'izany ady izany. Fa Josefa dia efa nampifamantarina ary niomana ary nandresy izany mosary tao anivon'ny manodidina ny Eziptianina. Ho anao, ho antsika rehetra,
efa tsara omana ve isika sa fiomanana le teo aloha no efa nataonao fa efa tsy eo aminao intsony zany ankehitriny fa tohatra ny tsika mahay mihira ho amin'ny fideran'Andriamanitra, tsika mahay mivavaka, tsika mahay mitory teny, mahalala ny tenin'Andriamanitra sy Isaia teo, fa la herin'Andriamanitra sao dia efa tsy ao intsony. Ka andao tsy hamita tena isika fa merina ny toe-tsaintsika ho amin'ny laoniny, ka mba ahafahan'Andriamanitra miditra trehatra mandrakariva, ka raha eo aminao ny teniny dia hiaino zato isan-jato. Anampy anao izy raha misy tsy fahataonterahany eo an-dalan'ny fampiaranao izany. Aza matahotra na mivadi-po fa momba antsika Andriamanitra. Ary andao tena ho tazomitsika fa raha Andriamanitra momba antsika dia tsisy mahatohatra antsika. Ka engany ny tokantrano tsirairay avy amin'ira fiderana izay atao ao an-trano dia tsy ho karazana orakoraka na fombafomba fotsiny izay ampatahotra manodidina na ilaza fa kristianina antsika, fa tena ho fanompoana n'Andriamanitra izany. Andao ho averintsika ho amin'ny laoniny fa efa tratra izany toe-tsaina zany ny Israely, ary izay mahasambatra antsika aty amin'ny taranaka-rina. Raha mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy miova amin'ny fitaky Satana, fa efa le taloha ihany no miverina. Fa raha mandinika tsika dia tsy ho tratra an'izany ary tokony olona ho sambatra mihitsy azy. Kanefa raha toka efa lavo tamin'izany dia androany indray ny antso izay tian'Andriamanitra hamerenana anao. Fa raha mivavaka tsika na mira na aiza misy atsika dia aoka ho tena ho amin'ny fo sy ny saina, ka mba ahafahan'Andriamanitra miditra trehatra amin'ny ady izay ataontsika. Ka ho mpandresy ianao, ho mpandresy ny tokantranonao, ho mpandresy ny fiarahamonina, ny fiangonana, ary dia anaiky fa tena mbola momba antsika Andriamanitra. Raha natsiaro tafasaraka taminy ianao hatramin'izay, tsy manomboka tsy mahita tsony ny herin'Andriamanitra, miverena ary avaozy ny fomba anatonana an'Andriamanitra indray. Hiara hivavaka isika. Sotranao Andriamanitra tamin'izao hariva izao izay nafahanay nanaraka izany hafatra izany. Engane, mba hisy fiatraikany ho anay tsirairay izay nandre izany, ka akasika anay ny fanahinao, anova ny toe-tsainay ka ho tonga ho amin'ny toe-tsain'ny mpanomponao mihitsy izahay. Ary izany toe-tsaina izany dia hitarika anay misy kokoa amin'ny fanompona, ka naiza misy anay dia ho hitataratra ny mahampanomponao anay. Ninona ady atrehan'ny tokantrano ny zanakao, ny ady izay atrehan'ny vahoakanao, dia tena ho hitataratra fa eo ianao ary mampandresy anay. Dia ombay izany afatra izany ary aoka tsy hiverina aminao raha tsy efa avy nanao soa taminay. Ny anaran'i Jesosy, amen.